indray amintsika rehetrarehetra izay mpanaraka atranya ny fandarana eto anivon'ny pejy na eto anivon'ny chaîne YouTube dia misaotra ny tompo atranya noho ny amin'ny fahafahana mbola miaraka aminareo indray amin'ny alalan'ny tambazotra toy izao karaka hivavaka tsika melohany enotsika ny afatra izay omen'ny tompo ny tsirairay avy indray amin'ity andro anio ity ray masina tsara indrindra hoe indray ny afalianay mbola afaka indray hiaraka ao ambany fitarian'ny fanamasina ao anatin'ny valanao dia tsy na fanteninao dia tsy na fahianao ihany zany sokafindray ny fonay androany miresamy tsirairay avy mba samy ahalala ny fanambarana izay apetrak'Andriamanitra ny emponiny tsirairay avy ary samy andeha araka izay fanambarana omena azy izay dia miresaminay fanamasina aoka tsy hosodiso anjara na iza manongela tsofina sy mijery manaraka an'izao fandarana izao aminaran' Jesosy novanay izao vavaka izao amena enara lasana bavy amaky sotra masina vetrany isika idirantsika amin'izao afatra izao Romana 9 ary ny andeny voalohany ka hatramin'ny faefatra no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy inary no lazaitsika mety mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika itombony fahasoavana sanatria izany ataotsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny any tsy fantatrareo va fa na iza no hoe efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia efa natao batisa ho amin'ny fahafatesany koa niarina levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao eny ary fandarana manokana tsika androany tsy maintsy atao lahady toy izao moa ny fivoany satria le toriteny lava ity fa tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy tahaka izay mahazatra tsika isaky ny alarobia ity resaka batisa ity dia zavatra teraka fisaratsarana sy fikorontanana be dia be eo anivon'ny tontolo mpivavahana kristianina androany itsika dia hijery hoe ina ny antom-pisiny izy io ao anamarina satria ny tena antony dia tsotra be ny tena mampisaraka ny olona sy ny tena iolomaizan'ny olona fatratra dia le endrika ivelany atao hoe batisa fa tsy lay tena atao hoe batisa ny batisa zany dia misy endrika ivelany dia misy ny tena izy dia le ivelany foana mampiazakazaka ny olona mitovy amin'izay foana moa fomba fisainan'ny olona zany dia nisy fotoana mihitsy Andriamanitra ny resaka n'ilay hoe famindra-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra ianareo fariseo dia ny ivelanareo madio fa ny anatinareo rombaka sy fenotolana ohatr'izay foana ny fomba fisainandraolombelona hatramin'izay zavatra ivelany ny tena hiazakazahana sy olomaizana fa ny anatiny tsy dia idiran'ny olona loatra rehefa miresaka batisa matetika dia ny tena ady hevitra dia hoe rano be sa rano kely batisa mbola kely sa batisa n'olon-dehibe amin'ny anaran'izany nanaovana an'le izy sisa rehetra endrika ivelany daholo zany fa misy natao hoe anatiny fa rehefa ntaninao ny olona fa inona ny atao hoe batisa fa milazanao isaina amin'ny ratsan-tanana ny olona mahafantatra ny atao hoe batisa sy mahalala ny atao hoe batisa sy ny aina n'izany tena izy izany fa endrika ivelany daholo no tena mahaliana ny olona sy tena fikerany mafy eto ary tsika dia miresaka Romana 9 zao ny fanambarana hoe tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia efa natao batisa ho amin'ny fahafatesany rehefa nateraka indray ny olona dia zao ny zavatra mitranga ao anatin'ny tontolo ara-panahy zany ity ilay olona anankiray dia ity Jesosy Kristy zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokin'ny Galatiana 2:20 hoe niara voaomby tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho izy ka tsy zaho itsony novelona fa Kristy novelona atao anaty ity le olona ty Jesosy hiatrika ny hazo fijaliana Jesosy eto mielohan'ny hiatrehan'i Jesosy ny hazo fijaliana dia inona ny zavatra nataony nampidirina tao aminy daholo ny olona rehetrarehetra izay tokony ho vonjena zay no mampatonga jereo tsara ny dikany io teny io rehefa ao amin'ny baibolinao hafa any fa rehefa vakinao ty hoe tsy fantatrareo fa niza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia ny dikany io dia zao hoe tsy fantatrareo fa niza isika natao batisa ao anatin'i Jesosy ty Jesosy zany dia ao anatin'i Jesosy tsika no natao batisa azavaiko tsikelikely le izy arak'izay fitarian'ny tompo fa ho azonao eny any le izy ity zany le olona ty Jesosy ty ny hazo fijaliana nampidirina aloha le olona
tao anatin' Jesosy Kristy. Zay le ambaran'ny Kolosianina 4 ihany koa andiny faharoa fa efa maty ianareo ary fiainanareo de miafina ao amin'ny Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra. Natsofoka tao aloha zany ny apôstôly Paoly. Paoly manambara izy de Paoly zany no raisitsika ohatra. Natsofoka tao am' Jesosy aloha ny apôstôly Paoly. Rehefa natsofoka tao am' Jesosy ny apôstôly Paoly de nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. De ina ny zavatra nitranga rehefa tafiditra tao ny apôstôly Paoly de niaraka voaombo am' Kristy am'izay aozy izy eo ambony ny hazo fijaliana. Tsy Paoly rery fa ny olona rehetrarehetra izay ao am' Kristy izay misy atapitrisany manomboka tamin'ny Jiolay izay voaombo teo amin'ny hazo fijaliana mandra-patonga ny olona farany indrindra izay ho voavonjy melohan'ny fiavian'i Kristy Jesosy dia niaraka nomboana tamin'ny hazo fijaliana avokoa. Zao zany ny fandehan'le izy. Niaranakamba natao am' Kristy isika aloha. Zao ianao rehefa nateraky indray marina ianao rehefa tsapanao zany ny apôstôly Paoly ny olona rehetrarehetra izay anisan'ny fiangonan'i Kristy de natambatra ho tena iray avokoa. Rehefa natambatra ho tena iray ao am' Kristy zay le atao hoe Jesosy ny lohany ary ny fiangonana ny vatany, olona iray. Rehefa natambatra ireo de niara-nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niara-nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ireo de niara-nalevina tao am-pasana. Fa zao nefa mifandehan'le izy, isika tsy niaina zany zavatra zany. Tsika tsy niaina zany zavatra zany fa any amin'ny tontolo ara-panahy fotsiny atsika. Fa Jesosy niaina zany zavatra zany teo amin'ny tontolo ny vatana. Mba hampatonga an'le izy am'izay, tsika zany tsy miaina fa ny atsika symbole am'izay. Azonao le izy symbole am'izay. Zany hoe fampisehoana ivelany zavatra nitranga fotsiny zany sisany atsika. Any amin'ny tontolo ara-panahy daholo zavatra rehetrarehetra fa le eto amin'ny tontolo ara-batana de symbole am'izay. Ny atao hoe batisa am'izay raha lasaina bavy dia symbole an'le fiarahana milevina am' Kristy Jesosy. Rehefa miara milevina am' Kristy Jesosy am'izay io sisika de miara mitsangana aminy de izy miakatra any an-danitra. Miara-natsangana taminy de Jesosy Kristy any an-danitra fa tsika kosa mandeha am' fiainam-baovao. Ohatr'izay zany fandehan'le izy. Napraisina, niara-nomboana, niara-nalevina de aveo am'izay isika mandeha am' fiainam-baovao. Kristy kosa mipetraka eo an-tananakavanan'Andriamanitra ray. Azonao ny fandehan'le izy. Mba hampisehoana am'izay zany ny antopisiany ny batisantsika eto ambonin'ny tany zany dia fampisehoana ary fandraisana ary finoana ary fanekena alay hoe za de niara-nalevina marina tamin'i Jesosy Kristy. Ny atao hoe batisa de fanehoana ivelany zavatra izay nierahako ny aina tamin'i Kristy tao amin'ny tontolo ny fanahy. Ny atao hoe batisa de fanehoana eto amin'ny tenako ny zavatra izay hinoako fa nitranga tany amin'ny tontolo ara-panahy. Azonao ve le izy? Za zany mino fa niara-nalevina marina tamin'i Jesosy aho. Za de mino, za de mino fa nampiraisina marina tamin'i Jesosy ny fiainako. Za de mino fa tsy zaho intsony niara-voaomby tamin'i Kristy teo ambony hazo fijaliana ary tsy za tsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary za de mino fa ny tena niotako. Na moa le fanambarana ato ny tena niota dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Za de mino fa niara-nomboana, niara-nalevina tamin'i Jesosy Kristy de asehoko amin'ny alalan'ny batisa am'izay zany zavatra izany. Zay raha lasaina bavy ny atao hoe batisa. Izay tokana ny fanazavana ny atao hoe batisa tsy de misy fampianarana loatra mikasika ny batisa ao anatin'ny testamenta vaovao ray manontolo fa io Romanina 4 io ihany any amin'ny Korintianina koa izy raha tsy diso ako any mety Korintianina 1:9 ihany koa ngamany izy mamerina ihany koa ny hoe niara-nalevina tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny batisa io fa zay no atao hoe batisa. Ary zay no atao hoe batisa tokana sady marina sady tena izy. Satria ny antony de be debe ny batisa tsy izy. Ho azavaiko aminao am'izay inona ny atao hoe batisa tsy izy zany ao anatin'le izy. Ny batisa tsy izy ny batisa aloha de ray ihany. Fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, fanambaran'ny soratra masina zany. Iray ny batisa. Iray ny batisa. Tsy izy le teo alohany ary tsy izy ny akoatran'io fa iray tokana. Inona le batisa anankiray? Lay olona izay nampirais-piainana tamin'i Jesosy de niara-nomboana tamin'i Jesosy ary niara-nalevina taminy ka asehoany ivelany zay zavatra zay. Zay ny atao hoe olona vita batisa. Raha ohatra zany ka misy olona zany
ka tsy niaina n'ireo zavatra zay ambarako ireo tao amin'ny tontolo ny fanahy dia na de miteny ary io zay za efa vita batisa de tsy reconnu any an-danitra zany satria le olona ary mbola tsy maty akoriko le olona ary tsy napraisy-piainana tamin'ny kristy akory le olona ary tsy niara-nomboana tamin'ny kristy akory ary le olona ary tsy niara-nalevina tamin'ny kristy akory fa zay niaraka nampiraisy-piainana taminy zay niara-nomboana taminy zay niara-nalevina taminy ka atao batisa de zay ny atao hoe batisa tena izy eto zany tsika manomboka miresaka am'izay ny zava-mitranga eo anatin'ny tontolo na fiarahamonina fa be deaibe ny olona mieritreritra fa ny batisa dia ho an'ny fiangonana sasany ho an'ny olona sasany de mieritreritra fa fomba mpivavana ny batisa ary fanehoana karazana finoana anankiray dia fanehoana fa izahay kristianina ohatrany hoe marika maha-kristianina misy mame fampianarana toy izany izay lazaiko fa tsy araky ny fampianaran'i jesosy kristy sy ny apôstôly de miresaka fa ny batisa dia tahaky ny famorana dia natao tamin'ny zazakely voavalo andro teo amin'ny Israel dia eny famorana tao amin'ny fahavalo andro iny no milaza sy manambara fa Israely marina ny zazalahykely anankiray zany manomboka eo rehefa vita ny famorana fa rehefa mbola tsy vita famorana de tsy izy fa tsy zany ny endriky ny batisa fa ny endriky ny batisa de io ambarany Romanina toko fahenina io tsy fomba mpivavahana io tsy lalam-pamonjeny io tsy lalana mitondra fiainana mandrakizay io tsy azona fanahy masina io fa fanehoana ny finoana izay ao anaty ka raha ohatra ka iresaka sika ny zazakely izay atao batisa ka raha iresaka ena hoe azo atao batisa ve zazakely azo atao batisa ve ninona sy ninona sy ninona rehetrarehetra de le fanambarako taminao teo a tsy vitany hoe ny zazakely rery any a na ny firitaona na ny ahoana na ny olona tahaky ny ahoana na olona tahaky ny ahoana tsy miankina amin'ny taona io a tsy miankina amin'inona io a fa miankina amin'ny zavatra ny ainan'le olona rehefa manontany zany ny olona anankiray hoe azo atao batisa ve ianina de almpanontaniana tsotra indrindra de zao nampiraisy-piainana tamin'i jesosy ve ianina zay fotsiny le izy niara-nomboana tamin'ny kristy teo ambony azo fijaliana ve ianina nateraky indray ve ianina rehefa voavaly zay a de voavaly ny ambiny rehetrarehetra natao hoe batisa nge ositsika teo de fandevenany ka raha fandevenana no resahana de antany ianao zany hoe ianina ve tompoko azo alevina manontany olona zany ianao zay olona manodidina anao de ho tsoponinao tsirairay avy ianina ve azo alevina ary ianina ve azo alevina ary ianina koa ve azo alevina ary itsy manao hoana azo alevina ve io de ny valim-panontaniana nge tokany na iza tondronao eo de ny valim-panontaniana de tokana ihany maty ve izy rehefa maty izy de aleveno rehefa tsy maty izy avelao izy ho eo zay fotsiny le izy ary iany zay ny valin'izy rehetrarehetra jereo tsapao ny fidoboko fony maty io sa tsy maty torana io sa tsy to sao de torana fotsiny io fa tsy maty fa rehefa ny olona ny tsy maty kanefa alevina de normalna be izy raha mifongatra avany anatao fasanany olona velona ve no alevinao ko ahoana izy ny tsy voaka ahoana izy ny tsy teny za mbola tsy maty a voa io fasany de lasa izy mivoaka de tahaka zany ny akamaroan'ny kristianina mialatsiny am'izay fomba filazana izay fa tahaka zany ny akamaroan'ny kristianina tsy niaina ny fampiraisanaina tamin'ny kristy tsy niaina ny fiarahana ny ompo tamin'ny kristy tsy niaina ny fiarahana nalevina tamin'ny kristy kanefa natao batisa de mieritreritra izy fa zay no izy ka ny batisa raha lasaina bavy ao anatin'izao tapany voalohany zao a de zay ny atao hoe batisa tokana sady marina olona niara-maty tamin'ny kristy a de miaraka alevina aminy zay no tokony atao batisa fa ny akoatran'izay rehefa mbola tsy azo antoka ny fahafatesanao amin'ny kristy rehefa mbola tsy azo antoko zany hoe niasa tato am-poko kristy nanova ny antom-pisiko kristy ka tsy le olona fantatrao taloha intsony ity olona mijoro aminao ity fa olona manana antom-pisina sy antom-pahavelomana vaovao ity zay ny atao hoe olona ao amin'ny kristy fa tsy olona nytezay natao anatin'ny fivavahana olona nanaraka an'izao sy nanaraka dingana an'izao sy nanaraka an'izao fa olona vaovao ao amin'ny kristy rehefa tsy mbola manana zay antoko zay alao le mipetraka aloha aza mbola miditra am'izany resaka batisa zany aza mbola miditra am'izany resaka batisa zany fa rehefa manana antoka tsara hoe niaraka hoe tena novainy kristy a tena tsy zatsony ty tsy zatsony ty ary ny any anatiko ny novainy kristy fa tsy ny ety ivelako tsy ny fiainako tsy ny fidiram-bolana iny novainy kristy tsy ny aretiko ny novainy kristy ka afaka tsy zavatra ivelany ato miteny zany resaka zany fa zavatra ao anaty any amin'ny amina any inona ny novainy kristy tany amin'ny aminanao any zay natao hoe olona novainy kristy rehefa tsapo zay a
manasanao ahiditra ao anatin'ny batisa rehefa mbola tsy sapanao zay a manasanao a mbola hitoy hipetraka ihany aloha iaino ny afatra sy ny tenin'andriamanitra mba hitondranao am'izany fahateram-baovao tena izy izany ny tenin'andriamanitra ny fanontaniana valitsika manaraka de zao ranobe izy io sa rano kely petratanana izy io sa alentika ny teny hoe batisa na batemia dia nalaina avy batemy moa zany am'teny frantsay hoe bateme fa ny batisa am'teny anglisy hoe baptize dia nalaina avy tamin'ny teny grika hoe baptizo ny dikany hoe baptizo a dia manatsoboka zavatra anankiray ao anaty tsiranoka anankiray zany hoe ity misy zavatra anankiray dia atsoboko ao anaty menaka na ao anaty rano na anaty vinaingitra na zay mety ho tsiranoka de zay zany ny atao hoe baptizo rehefa nanao batisa ny atao hoe batisa zany de zavatra atsoboka atsoboka ao anatin'le rano ka raha ohatra ka iresaka an'izay tsika dia zay no endrika le izy a mino afahalao tonga de tsy asiana adievitra be hoe atetesa tsy atetesy ny namany a fa tonga de rehefa zay ny endrika le izy a de atao inona moa ovaina matetika mantsy ampopo ny mampatonga ny ovaina matetika le ampopo any anaty any tsy manaiky hoe za tsy mety an'izany fa zao fotsiny le izy manao belo efa fantatry zao fa tsy hita zao zay anazavana an'le resaka fa le belo sy le ampopo fotsiny no manosika zay zavatra zay de tokony ho rava ao amin'ny kristy fa tsy ny ampopotsika io a fa ny sitrapon'andriamanitra sy izay tian'ny tompo a fa ny ampopotsika de tokony ho ravana ary tsy tokony ho ampopoa no anaovantsika zavatra fa fitarian'ny fanamasina satria zay tarian'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra ka ny batisa de tonga de mazava-tsotra be a fanatsoboana de io mety foana io na atsoboka ao anaty piscine io na ny anaty rano mandeha io na ao anaty benoir io na aiza rehefa atsoboka ianao de atsoboka ny endrika faharoa amin'ny batisa zay nyresantsika to de fandevenana mino aho fa tsy misy olona mandevina dia manatitra n'le razana dia makabangatany de apetany eo ambony lohany de lasa modiny mpandevina rehefa avy hoe vita zay mifandevenana re olona fa de engane ka ny sondray no ifanidiavantsika manaraka fa tsy ny ratsytsony fa ny atao hoe fandevenana de asitrika any anaty tany any mihitsy nyle olona zay mampatonga le endrika le batisa hoe zay mampatonga le izy hoe batisa no anarany a dia nasiana endriky ny fandevenana ihany koa satria tsy nasiana misitrika intsony tsy asiana mivoaka intsony fa asisika any anaty tany any a any amitsisy mahitany izy a mipirina tsara any izy a miandro fitsanganany tena maty a raha ohatra ka zay zany ny endrika ety amin'ny mahaolombelona sy etya ivelany zany ka ny batisa tonga de mazava-tsotra be a na de arabaky teny na ny zavatra zay voasoratra sy ny sisa rehetrarehetra dia tsy tany an-dakozy jauna nanao batisa fa teo amorony ranony jordana teo amin'ny ranony jordana misy antony zany fa raha ohatra ka resaka rano atete sy apetraka fotsiny a dia mino afa lakozian'olona tany ambadika tany de efa afaka nanaovana batisa fa matotsy zay ny natao a fa teo jordana de misy antony a izy zany ny fanontaniana valitsika manaraka de zao amin'ny anaran'iza no tokony anaovana an'lay batisa amin'ny anaran'iza no anaovana an'lay batisa mety zao mihitsy ianao vao maheno fampianarana ohatran'izany satria tsy de adievitra vitsivitsy any ny fiangonana adievitra sy miresaka mikasika an'izy io fa ny tena olomaizany olona matetika de le rano be sy rano kely sy ny ankizy kely sy ny olon-dehibe a fa ny resaka anarana ihany koa nefa de zavatra misoratra ao amin'ny baiboly ary fampizarako aminao mba ho fantatritsika zany zavatra zany ohatr'izao nyfandehan'ny tantara ao Mateo 7:20 dia naniraka mpianatra Jesosy mandehana mankany am'izao tontolo zao a dia pitoriny filazantsara dia manao batisa azy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanamasina mampianatra azy zay rehetra nandidiko anareo arindro ao momba anareo mandrakariva mandrapatonga ny fataperany zao tontolo zao andro fa 70 taoriana ny itsanganan Jesosy tamin'ny maty zany zavatra izany ny zavatra mahagaga sy mahatalanjona indrindra ao anatin'le izy nefa 10 andro monja taoriana ny nanomezana azy ny baiko nanomezana ny mpianatra ny baiko fa tokony anao batisa ny olona izy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanamasina dia nanao batisa tokory petera saingy tsy nataony tamin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanamasina fa nataony tamin'ny anaran' Jesosy asan'ny apôstôly 2:7 misy an'izany ary tsy vitan'izay fa rehefa mamaky ianao ny asan'ny apôstôly ray manontolo a azonao atao recherche azonao atao fitediavana ao amin'ny telefôninanao ny hoe batisa
fa isaky manona anarana ao anatin'io de tsy misy mihitsy ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny filazantsara ao anatin'ny epistily ray manontolo filazana na de indre mandemonja ary fa nisy olona natao batisa tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina fa izy rehetra de natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy daholo ny efatra no miverina ny amin'ny anaran'i jesosy ao anatin'ny asan'ny apôstôly fotsiny fa ny amin'ny epistily moa efa fanazavana zavatra mitranga sy fampianarana nytrangany fa ny hoe natao batisa dia amin'ny anaran'i jesosy de ny efatra de ny verina atao daholo fa tsy nisy natao batisa tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina ny olona rehetrarehetra tao amin'ny asan'ny apôstôly ahoana ary fandehan'izany inona ny marina nanao fahadisoana ve mpianatra sa ahoana lalodalovana very zalahy nefa ohatrany tsy mitovy mihitsy ny ary ny ray sy ny zanaka fanamasina ary jesosy sy ny hoe jesosy fa ahoana mahatonga an'izany raha lasana bavy rehefa mamaky isika ny Mateo toko 7:20 de zao ny zavatra fandehany ao midikany hoe rehefa miteny aloha hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina dia ny zavatra voalohany tiako lazainanao de zao ny ray ny zanaka ary ny fanamasina dia tsy nom propre zany hoe tsy anara-tsamyrery zany zavatra zany tsy misy olombelona zany resako aloha ka manana anarana hoe ray na de niteraka 110 ary izy na de mitondra titra ny azo entina i Abrahama de ray ny mino fa titra zany fa tsy hoe zay ny anarany akory fa titra zay entiny Abrahama zany ny atao hoe zanaka ihany koa de zanaka dolidoly tsika rehetrarehetra izay any an-trano any tsy misy olombelona velona mandraka kehitriny ka tsy zanaka no anarany i Adama rero ny tsy zanaka tsisy niteraka fa i Adama ary mbola nitondra titra hoe zanak'Andriamanitra ka le hoe ray zanaka fanamasina dia tsy anara-tsamyrery fa anarana iombonana na non commun ho isika rehefa miteny zany ny baiboly hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina dia tsy anarana io resana io fa manondro zavatra manondro olona manondro anarana moa zany manondro anara-tsamyrery anankiray io zavatra io rehefa mamaky ianao amin'ny teny malagasy moa izy de zay hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina fa rehefa mamaky ianao amin'ny teny frantsay dia au nom du père du fils et du saint-esprit raha ny tokony ho izy dia le hoe au nom de tokony misy x o x non zany hoe pluriel zany de misy s fa rehefa mamaky ianao anatin'ny baiboly de le au nom dia singulier o au fotsiny de non tsisy s ny farany zany hoe ny tia nalazaina misy anaratokana tondrony hoe au nom du père du fils et du saint-esprit io misy anarana anankiray tondrony de iza le anarana anankiray zao nambaran' Jesosy Kristy rehefa nyresaka izy teto ambonin'ny tany rehefa mivavaka izy hoe ny anarana izay iarahako manana aminao zany hoe mitovy ny anaran'ny zanaka sy ny anaran'ny ray manana anarana mitovy ny anarana izay iarahako manana aminao zao ihany koa le izy zay mahatonga le izy hoe Andriamanitra iray zao ihany koa le izy zao koa fanambaran'i Jesosy izao nantanin'ny jiosy izy ary zay ny tena natezitra ny jiosy mihitsy ny tamin'ity Jesosy ity ianao va le izy sa mbola hafa no andrasantsika izao no izy ndika zay izao no izy zay dia miverina rehefa mpitoviana io karaktera le zavatra ambaran'i Jesosy io de mitovy any amin'ny bokin'ny Exodosy zay nampatonga an' Jesosy zay mahatonga ny jiosy tezitra hoe ianao ozy izy olombelona nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra ho mitovy amin'Andriamanitra satria lay Jehova tany amin'ny Exodosy izay nanambara hoe izao zay izy hatr'izay nanontany Mosesy raha ho irahanao ary ao any amin'ny zanak'Israely iza no teneniko hoe naniraka de Jehova tsy niteny hoe ny ray no naniraka anao teneno an'izany hoe ny ray ny anarany hoe fa tsy ny ray no anarana nomeny an'ny Mosesy fa izao zay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay lay atao hoe ihvh lay adikatsika amin'ny teny hoan'izay nandova ny teny frantsay de hoe Yahvé ary ho an'izay nandova ny teny anglisy kosa de ny hoe Jehova zany hoe ny anaran'ny zanaka sy ny anaran'ny ray de mitovy na Yahvé na Jehova mitovy ihany zany zavatra zany ahoana ary fandehan'le resaka am'izay raha zay le anarana manina tsy natao amin'ny anaran'ny ihvh ny batisa manina tsy natao amin'ny anaran'i Jehova na manina tsy natao amin'ny anaran'ny Yahvé lay batisa raha zay le anaratokana izay tokony anaovana amin'ny batisa any amin'ny bokin'ny Filipianina toko 2 any de manambara toy izao ny tenin'Andriamanitra manomboka amin'ny 15 izy manambara le izy de amin'ny 11 izy de milaza hoe
koa izany ozy izy no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezan'Andriamanitra azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran' Jesosy. Zany hoe misy délégation na pouvoir zany tao anatin'le anarana taloha sy ny fahiny rehetrarehetra de anaran' Jehovah sy anarany ave foana mivezivezy sy hitatsika fa aty amin'ny tontolo izay nanomboany fahafatesan' Jesosy nitsanganany tamin'ny maty dia sy nanambarany hoe efa nomena ny fahefana rehetra na ny an-danitra na ny ety an-tany mandeha any ianareo ataovy mpianatra ho firenena rehetra sy sisa rehetrarehetra. Nomena azy ny fahefana rehetrarehetra, nomena ny anaran' Jesosy ny fahefana rehetrarehetra, natao ambony no ny anarana rehetra, tsy hoe ambony no lay Yahvé akory na le Yahshua izy, fa no delegena taminy. Any am-bokin'ny Apokalipsy any de misy famerenana fahefana. Zany hoe noraisin' Jesosy le fahefana no napetraka tao amin'ny anaran' Jesosy ny fahefana rehetra. Dia rehefa tapitra ny tantaran'izao tontolo zao ny fitsarana ny sisa rehetrarehetra rehefa tonga tany vaovao sy lanitra vaovao de averina ao amin'ny Yahshua am'izay ny fahefana. Tsy resaka zay betsaka isika fa fanazavana fotsiny zay omeko izay. Ka zay no mahatonga nylay batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nanaovana azy. Any amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly any dia nisy fotoana Paoly nahita mpianatra vitsivitsy tany Jodisa Samarisa tsy tadidiko itsony rea de ozy izy nanatona an'ireo mpianatra reo tao Samaria hoe moa efa niraisinareo fa fanamasina fonenareo voanino hoy ireo nambaly taminy tsy fantatray tsy henonay akory fa efa nomena izany fanamasina zany. De hoy Paoly nylaza ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo. Jerenareo zao zany zao misy mitantara zany zao tantarana olona zay vita batisa talohan'ny fotoana. Zay zany le resako teo hoe nampiraisinaina tamin'ny Kristy aloha reo olo reo zany mino amin'ny saina notoriana an' Jesosy izy tamin'ny saina fotsiny manaiky an' Jesosy izy tena Jesosy tena zao fa tsy niova ireo ary tsy niaina fiainam-baovao tao amin'ny Kristy reo olona ireo de nanatona azy Paoly ianareo resy lahatra ny amin'ny Jesosy ireto ianareo resy lahatra fa izy zanak'Andriamanitra efa nandray ny fanamasina va ianareo fonenareo voanino. Tsy henonay akory izy fa niraisiny zany fa nomena zany. Ka ho amin'ina nanaovana batisa anareo vita zany le batisa azonao raha lefa tsika ara-potoana zany eto ny fotoana amin'ny batisa fa jerena taloha to tsy nisy fampiraisanaina tamin'ny Kristy akory fa jerena tataloha to tsy nisy fiarah-miombo tamin'ny Kristy akory jerena tataloha fa to tsy nisy alefaty rahambaovao akory. Osy Paoly tsy izy io adao vavaka ao anareo ako nandray fanamasina reo vita fandraisana fanamasina natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy daholo izy rehetrarehetra. Zay nilazako aminao fa tokana ny batisa, tokana ny fandevenana. Rehefa ny olona ny alevina melohan'ny fotoana mivoaka izy avao am-pasana. Dika zay tsy valida iny fandevenana iny fa tsy maintsy mbola verina ho alevina indray iny rehefa maty iny amin'ny manaraka. Fa tsy hoe izy ngefa nalevina tamin'ny aniny ka efa mipotra indray izy iniko de tsy ho alevinao tsony izy zany rehefa tena maty tokoa. Tamin'iny izy tsy maty fa mody maty, tamin'iny izy tsy maty fa torany. Be de be ny kristianina ohatran'izany. Be de be n'olona raha oharitsika amin'le zanak'adala de miainga izy avy any amin'le tany kisoa. Ozy izy le zanak'adala tany any tany kisoa, ndeha hiverina any amin'ny ray koa de ilaza hoe ray eo, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao tsy meniko no atao zanakao izy tsony ataovy ray ho isan'ny mpanomponao de lasa izy verina. Be de be n'olona manana an'izay fanenenana sy faniriana hiverina zay. Fa ina zavatra ataony tia ny trano ray, tia le tany misy kisoa, ina zavatra ataony lasa izy verina kely. Eo mpivoandalana eo izy. Matsiarotsiaro indray kanefa nge mody any amin'ny dada ohatran'izao na milamindamina amin'ny fiainana. Zay ny olan'le olona mivavaka rehefa mikorotana amin'ny fiainany. Ato le fiainana zany mikorotana. Tonga atao mpivoambony ato izy ohatry manomboka milamina, lasa indray izy verina amin'ny fiainany taloha. Zay le atao hoe olatorana. De le lazaitsika hoe verindalany any tsy verindalany izy fa tsy verina mihitsy izy tao an-tranony rainy fa rehefa tafody ao an-tranony rainy izy. Zay vao valida am'izay. Ary zay vao azo atao batisa raha zay no iverena le resatsika. Mino afa azonao zany resaky zany na de tsy ho azo avaiko amin'ny ambangovangony ary. Ka be de be n'olona torana. Be de be n'olona ohatry ny ala tamin'ny ratsy fanao, be de be ny olona ohatry ny lasa mivavaka. Fa mbola tsy tafody akory ao an-tranony ray fa nyresaka zay tamin'ny farany tamin'ny toriteny farany hoe niala tamin'ny ratsy fanao izy fa tsy tafabebaka satria natao hoe fibebahana de fodino amin'ny tranony ray. Zay tafody ao amin'ny tranony ray any iny no ho atao batisa am'izay
amy manaraka de ozy ako teo hoe lay olona izay notoriny Paoly sy naveriny Paoly natao batisa de le batisa nanaovana azy voalohany tato tsy izy satria manino tsy niarana levina tamin'i Jesosy re izy tamin'iny fotoana iny fa le ato no izy satria manino efa niarana levina tamin'i Jesosy marina izy efa niarana levina izy tamin'i Jesosy Kristy ary zay ihany koa moa ny anton'le hoe manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy satria rehefa vakinao Romana toko 1 io 7 zay rehefa miteny frantsay na midika teny hafa dia natao batisa tao amin'i Jesosy zay ny antony anaovana an'ilay batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fe niary tonga famaranantsika inona atao hoe batisa tena izy voalohany indrindra ny batisa dia tsy misy BDB fa singany ray ihany zany hoe tsy misy zany atao hoe averina atao batisa izany averiko eto le resaka teo tsy izy lay batisa izay nanaovana batisa ny mpianatra fa iray ny batisa dika le hoe iray ny batisa ray ihany ny batisa valide ray ihany ny batisa azo ekena ray ihany no fanatsoboana olona ka mitondra anarana hoe batisa azonao le izy fa ny ambiny rehetrarehetra dia na petra tanana na tsodrano na akletika BDB ny olona manao akletika fotsiny fa fiainany ihany ny fiainany tsy ny asany Kristy akory izy tao anatin'le izy ka noho ny am'izay antony zay dia amin'ny maharay ny batisa izay dia ny tany aloha rehetrarehetra tsy izy avokoa na firina atao tany aloha raha antany zany ena de ahoana pastera izy fe zany le tamizahako vo tamizahako 2 taona ny natao le izy fa tamiza 5 taona tamiza 20 taona tamiza 10 taona de io zay hoe za tsy amaly fa ianao ihany mamaly ianao ihany mandininy tenanao de apetrao amin'ny tenanao ny fanontaniana hoe tena nampiraisinaina tamin'ny Kristy marina ve tena niara voaomby tamin'ny Kristy marina ve tena niarana levina tamin'ny Kristy marina ve tamizany fotoana izay nilazana fa nanaovana batisa zany de raha ozy izy ianao hoe tsy fantatro ka de ozy ako hoe mbola tsy natao ianao zany mbola tsy vita batisa ianao zany satria maninona ny fiainanao amin'ny Kristy re olona de tsapahitanana azo tsapahitanana eno any anatin'ny transformation eno any anatin'ny amma any anatin'ny aina ny fiovana fa tsy any anatin'ny fidiram-bola na any anatin'ny trano ipetrahana na azo fitahinana na azo fahasoavana na nandray fanasana tsy zany le izy fa any anatin'ny amma misy fiovana zao ny ambarany Jaona ny bokin'ny Jaona voalohany toko voalohany 1 zay zavatra hitany zay zavatra nandramanay ozy izy nandramanay ity le zavatra andramana ianao fe ninakanina de tsy tadidinao na tsy fantatrao ninakana ianao sa tsy nina tsy fantatro mihitsy zay zavatra nandramanay hitany masonay na hita lizy ianao sa tsy nahita tsy fantatro ka tsy haiko eno ny sofinay na enao lizy ianao sa tsy nahino tena tsy haiko mariny no tsapainy ny tananay na tsapalizy ianao sa tsy natsapa tena tsy haiko mariny de ho valiko ianao tsy nihinana ianao zany tsy niaino tsy naheno ianao zany tsy nahita ny masonao ary tsy natsapa ny tananao matozy ianao hoe tsy haiko fa raha niaina marina ianao raha nandray ale teny fiainana marina ianao tao anatinao raha ohatra ka nihinana sy migoka tao amin'ny Kristy marina ianao lay vato lampy tsisy olona matika etaetaka nisotro rano zany ka tsy haino hoe nisotro izy sa tsy nisotro fa matoa izy tsy fantany de tsy nisotro izy zany fa ny olona rehetra matika etaeta de mahafantatra hoe nisotro izy satria afaka etaeta izy rehefa aveo ka raha ohatra ka zay le valy teny hoe tsy haiko de zay hoe tsy izy zay fa rehefa tsapanao marina hoe za natsapan'izany Jesosy nanova ny fiainako zany niova ny antom-pisiko misy fahavelomana ny anatiko misy aina ny anatiko misy fahavelomana sy firehetana ao anatin'ny foko ao tsy tahaka ny taloha intsony fa novainy Jesosy ty za ty de aveo ianao natao batisa zay no izy fa zay ny tenenako hoe le ao arinany no izy le olona natsapa sy ny aina de atao batisa am'izay zay no izy andehanantsika ny fiainam-baovao am'izay ozy izy ny apôstôly Paoly ny taloha rehetrarehetra tsy izy na natao batisa akletika ny olona na natao batisa na ina moa ty izy ty na nametraha-tanana ny olona na nitsofina rano na nasiana rano teo ambony lohany na ahoana zay endrika ivelan'ny fisehon'ny tany rehefa tsy izy ny tany anaty de tsy izy ny ety ivelany azonao le izy zay ny fandehan'le izy ny fehiny faharoa de zao ahoana koa tsara ohatra ka ny tena endrika le batisa sy ny zavatra tena tiako asiana tsindrom-peo mafy indrindra zany dia lay fiarahako faty amin'ny Kristy fiarahana miombo amin'ny Kristy sy fiaraha milevina amin'ny Kristy ahoana kay raha ohatra kosa ary za tena efa natsapa ny fiovana amin'ny Kristy fa za natao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka raha fanamasina
tsy valida ve zay zavatra zay de hoy am resaka aminao hoe validy zany zavatra zany valida azaverina ny batisanao satria ray ihany ny batisa fa tsy misy roa na telo na efatra aveo indray anao ahen'ny fampianarana hoe tsy jesosy no izy fa yahosoa na yesoa ny tena anarana tsy fantatro de ozy izy ianao aloha verina indray fa ray ihany no izy rehefa izy le ray zay niaraha maty tamin'ny kristy sy niarahana levona taminy zay ny zava-dehibe indrindra ny antony itenenako hoe izy foana na de natao tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina za manazava fotsiny leo amin'ny anaran'i jesosy fa na de natao tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina de izy foana satria le fanononana ray sy zanaka ary fanamasina de manondro an' jesosy kristy ihany manondro an' jesosy fa tsy manondro zavatra hafa zay no mahatonga le izy hoe valida ihany a na dia ohatrazay ary fandeha zay ny fotoanantsika am'ty androany itya mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa indray a samy tahiny tompo daholo a manaraka toy izao elo matomboko